betsaka tokoa ny olona medika izay azo napetraka tamin'ny toeranay efatra menadareto fa izay no nametrahany filoham-pirenena Andry Rajoelina izay filohan'ny antoko mpanorona ihany koa ny antoko tanora malagasy vonona sy ny vondrona ihany koa miaradidy any vondrona itsika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Eto aho zany dia te hiantso antsika rehetrarehetra mpiara-mitolona fa izay raibodirindrina izay ao anatin'ny fiarahamonina marina betsaka nefa nataony filoha sy mbola ataony ary mbola ho ataony andrasantsika aminy saingy tsaratsara kokoa raha naniraka izy ana efatra menada hoe mandianinareo eny fotsiny miaraka amin'ireo vahoaka antsika reo mba ho tena ho solombavan'ny vahoaka ny Madagasikara anateraka ny vinafiarahamonina. Hita taratra amin'ny lisitsireo ilatsaka ho fidina solombavam-bahoaka amin'ity taona 2024 ity fa tena angotraka ny raharaha amin'ity fifidianana ity amin'ny faritra maromaro satria ny samy enjana mihitsy no ifanandrina avy amina antoko politika samy manana ny maha izy azy daholo ary everina ho matanjaka na ny Irmar izay kandida miaraka amin'ny filoha Andry Rajoelina zany na ihany koa ny antoko firaisankina na ny kolektifan'ny malagasy. Dao ary ho jerentsika daholo zany zareo samy enjana zany. Ao amin'ny distrika Toliara voalohany no ahitana kandidat telo samihafa ary samy mafy toa ny Siteny Randriana Solonyaiko izay kandidat nilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2024 lasa teo no sady efa voatendry indro solombavam-bahoaka tao amin'io distrikan'ny Toliara voalohany ihany koa ny taona 2024 sy ny taona 2024. Ny antoko politika firaisankina no manolotra azy amin'ity indray mitoraka ity. Ny ministry ny fanatanjahantena teo aloha ity Noka Roberto kosa no anisan'ireo kandidat ifanandrina aminy izay atolotry ny antoko Irmar. Efa voafidy ho solombavam-bahoaka tao Sakara ihany koa izy ity ny taona 2024. Mbola kandidat faharoa atolotry ny Irmar ifaninana amin'ny kandidat Siteny Randriana Solonyaiko ihany koa i Marante Jean de Dieu izay efa ministra tamin'ny fitondran'ny antoko politika HVM ary efa nilatsaka ho fidiana solombavam-bahoaka ny Toliara voalohany ihany koa tamin'ny taona 2024 fa ny tanany laharana faharoa izy tao aorian'ny kandidat Siteny Randriana Solonyaiko tamin'izany ka everina fa angotraka te angotraka ny ady eo amin'ny Stella reto ho lasa solombavam-bahoaka amin'ny distrikan'ny Toliara voalohany. Raha hitodika kely eo amin'ny distrikan'ny Toamasina voalohany kosa indray dia mbola ho kandidat solombavam-bahoaka indray ity ministry ny mponina teo aloha ity Irmana Armamy izay mbola solombavam-bahoaka am-perinasa ankehitriny. Ny antoko Irmara ihany koa no manolotra azy. I Roland Ratsiraka kosa izay filohan'ny antoko MTS no kandidat ifanandrina amin'ny Irmana Armamy ary solombavam-bahoaka am-perinasa i Roland Ratsiraka amin'izao fotoana izao ary ny kolektifan'ny malagasy no manolotra azy ao amin'io Toamasina voalohany io. Ao amin'ny distrika Navaradrano indray kosa no ahitana ny Ajo Andrianarivelo izay filohan'ny antoko MMM ary ny kolektifan'ny malagasy ihany koa no manolotra ny Ajo Andrianarivelo. Ity rangahy ity kosa no ifanandrina aminy dia itsy iza fa i Avitra Andriamosa izay ben'ny tanànan'ny Sabotsina Mena izay atolotry ny firaisankina. Ahitana ny samy enjana ihany koa ao amin'ny boriboritany voalohany satria ifampitanao i Augusta Andriamananora izay ministry ny serasera sy ny kolontsaina ankehitriny ary atolotry ny vovonana Irmar sy Maître Anitra Razafimanantsoa solombavam-bahoaka TIM izay mbola am-perinasa ihany koa ary efa voafidy indroa tao amin'io boriboritany voalohany io. Ny tanany laharana voalohany foana zany izy tamin'ny fifidianana ary ny kandidat fahatelo ifanandrina amin'izy roa ireo amin'ny boriboritany voalohany kosa dia i Toavina Ralambomahay izay kandidat avy ao amin'ny kolektifan'ny malagasy. Raha jerena indray koa ny ao amin'ny boriboritany fahaefatra dia toa angotraka ihany koa ny fifidianana satria hitantsika ao ny kandidat Paulbert Rahasimanana na ihany koa fantatritsika amin'ny anarana hoe Rosy ary amin'ity indray mitoraka ity izy dia kandidat tsy miankina fa tsy miaraka amin'ny filoha Andry Rajoelina intsony. Marina fa efa indroa izay Rosy no lany solombavam-bahoaka tao amin'ny boriboritany fahaefatra ny taona 2024 sy ny taona 2024.
I Rafidy Manana Désiré na i Fidy filohan'ny TMH kosa no atolotry ny antoko Irmar, ary i Rina Randriamasinoro sekretera jeneralin'ny TIM no avy ao amin'ny firaisan-kina ilatsaka ho fidiana ho solombavam-bahoaka ao amin'ity boriboritany faefatra ity. Izy telo lasa mienjan'ireo zany no ifampitana ao amin'ny fifidianana ao amin'ny boriboritany faefatra. Mbola tsy tapitra hatreo fa ao amin'ny distrikana Ambatofinandrana ihany koa dia ahitana ny filohan'ny anteny miera-pirenena teo aloha dia tsy iza fa i Christine Razanamahasoa izay efa lany solombavam-bahoaka tao Fianarantsoa voalohany indroa izy tamin'ny anaran'ny Mapara tamin'ny taona 2013 ary tamin'ny anaran'ny RD kosa tamin'ny taona 2012. Amin'ity manaraka ity kosa izy dia tsy miaraka amin'antoko fa kandida tsy miankina mitovy amin'ny Paul Berra Asmanana na i Rosy. Izy indray ara no ifaninana aminy amin'ny distrikana Ambatofinandrana. Kandida iray izay atolotry ny vovonana Irmara no ifanandrina aminy ao i Richard Razafindrabary izay tsy mbola tena fantatra loatra amin'ny tontolo politika aloha hatreto fa vonona ifampitana amin'ny kandida Christine Razanamahasoa ny tenany. Ao amin'ny boriboritany fahatelo ihany koa dia everina fa atao enjana ny fifidianana satria irotsaka ho fidiana solombavam-bahoaka i Gasikara Fensoa izay mpanao gazety, mpikabary ary mpanabe tanora. Te hiroso ambony kokoa amin'ny fitondrana ny feon'ny vahoaka sy ny fiadiana ho antontom-pitsoan'ny fireneny i Gasikara Fensoa ary marihana fa kandida tsy miankina ihany koa izy. Ifanandrina amin'ny Gasikara Fensoa ao amin'ny boriboritany fahatelo ao kosa i Bodo, mpanakanto efa fanta-daza. Mpanohana mahafatrapony filoha teo aloha Marc Ravalomanana izy ity fa kosa irotsaka amin'ny anarany tsy miankina amin'ity fifidianana azy ho solombavam-bahoaka ao amin'ny boriboritany fahatelo ity. Ankoatr'izay dia maromaro ihany koa ny minisitra am-perinasa no te hisahana ny asan'ny solombavam-bahoaka. Ohatra amin'izany izao ho kandida avy ao amin'ny vovonana Irmara ao Fianarantsoa voalohany ihany koa ny ministry ny fanabeazam-pirenena izay mbola am-perinasa ankehitriny, izany hoe i Marie Michel Saondra Malala. Ao Ambositra kosa ity ministry ny mponina ankehitriny ity i Aingo Fomendraza izay mbola kandida avy amin'ny Irmara ihany koa. Ary ao Faratsiho no ilatsaka ho fidiana ho solombavam-bahoaka ny ministry ny fampianarana teknika sy fiofanana arak'asa Lalatiana Rakotondrazafy. Marihana fa niemitra tamin'ny ora farany ity ministra iray ity tao Antsirabe voalohany. Na dia tsy mbola lisitrireo ilatsaka ho fidiana solombavam-bahoaka rehetra azy ireo rehetra ireo dia hita taratra amin'izao fa maro ireo te ho solombavam-bahoaka ary afany ity fifidianana ity satria adiny samy enjana izy ity. Koa efa afaka mandinika sahady isika rehetra hoe iza no mendrika an'izany toeran'izany, iza no tena afaka mitondra ny tenintsika vahoaka madinika ka samy ary mahay mifidy daholo isika rehetra. Dia izay sy indray ny video antsika androany, misaotra antsika rehetra trano manaraka tsy tapaka ny roatelo, azadiny manisy j'aime sy misabone amin'ny chaîne dia amin'ny manaraka indray.